Aleluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray rasana babimalala no hiarana amintsika amin'izao fotoana izao. Dia tonga indray ny fotoanantsika eto anatin'izao fandarantsika vavaka fiambena izay rahantsika amin'ny rahanao fandarana ramoka izao a. Ny Aki radio a, dia ny Aki media, ny mpikambana ato anatin'ny vavaka fiambenana ary indrindra ny grupy izay maresy a izay miaraka amintsika eto a isan'andro a ary dia amin'ny fiadanan'ny tompony a ho amintsika tsirairay avy arahabaina indray tonga somatsara eto androany a velonaina tafahoana somatsara faly zay mahitanareo a ifampahery eto tsika eo amin'ny adiny iray sasany eo tsika hiaraka eto ifampahery a dia matoky sy mino tsika fa tsy taka nidiranao teto ny voanao eto. Halleloia. Dia matoky tsika fa samy ahery daholo a isika tsirairay avy ao anatin'izao a fandaharantsika izao raha androany no vao tonga eto dia tonga soa ianao a ary teteny aminao tsy tonga foana teto ianao a fa misy antony ahatongavanao eto ka dia mareta hatramin'ny farany hiaraka tsika hivavaka ho an'ny firenena hivavaka ho fanomboana rehefa avy eo nambavy aina dia hiritsika dia hitondra ten'Andriamanitra eto nambavy Marizô a dia amelabelatra dia hivavaka ho an'ny firenena ranabavy Berta dia mino fa izay rehetrarehetra hiaraka aminareo eto a ifampahery amintsika tsirairay avy. Tahiny tompo aloha ifampiarahaba kely aloha tsika ranabavy Rodine ny hitako niditra voalohany teo a. Tahiny tompo manokana ranabavy Rodine, Berta, Sava, Verselina, Jaotina, Olokaraja Mandimby, Marizô, Tojo, Robine, Lovely, Tsikirakoto, Erika Rak, Sandrine Erika, Iadja Skapatitsy, dia Erika Rak, dia Véronique, Soameva, ho tahin'Andriamanitra anie a isika tsirairay avy dia mahareta ary a hatramin'ny farany tsiry amboara miel dia andao ary a iama hivavaka ary tsika hiaraka amin'ny anabavintsika aina avy eto Frantsa dia rehefa avy eo tsika hiverina eto ihany. Tahiny tompo ary a ranabavy aina hanao ny fitenenana. Tahiny tompo dia tahiny tompo tsika rehetrarehetra hiaraka hivavaka isika hanomboana an'izao fotoana izao. Mbola misaotra anao izay ry Jesosy mahalala anay satria mbola tafahoana indray amin'izao alina izao. Misaotra sy midera ny anaranao izay satria narovanao izay tamin'ny tontolo andro iny Jesosy a. Ny ranao no nandrakotra anay tsirairay avy, tsy raraka andalana izay ary tsy nisy zavatra nahazo anay Jesosy fa matoa izay mbola tonga eto dia mbola noho ny fiarovanao anay dia mankasitraka anao izay. Misaotra anao izay amin'ny famindraponao mahagaga, misaotra anao izay amin'ny fahasoavanao Jesosy a. Misaotra anao satria noho ianao no mbola mahatoy izao anay, noho ianao no mbola ahafahanay tafavory eto amin'ity alina ity Jesosy a. Dia mamindrafo aminay tompo malalo na nisy dia nataonay na nisy teny naloako ny vavanay na nisy zavatra nieritreretin'ny sainay na tany am-ponay tany fotsiny ara Jesosy tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao na mety nandratra olona Jesosy mety nampalahelo olona dia hifonanay eto anatrehanao izany amin'ity alina ity fa mangataka izay mba ho diovinao Jesosy ny fonay ny sainay ny fanahinay Jesosy a fa miankohaka eto anatrehanao izay amin'ity alina ity dia mankasitraka anao izay tompo malala ary mila ny fanatrehanao izay Jesosy amin'izao alina izao aka ny fanahinao masina tena ombanay tsirairay avy Jesosy a satria tsy misy dikany zavatra ho ataonay eto raha tsy ao ny fanatrehanao Jesosy a ary izany fanatrehanao izany dia ilainay izany fanatrehanao izany dia ahitanay fiadanana Jesosy a alaonay Jesosy andro iray misy ny fanatrehanao tompo malala ary mangataka izay Jesosy mba ny fanahinao masina mihitsy no ampitenin'ny mpanomponao izay hitondra ny teninao eto androany ary izay tsirairay avy ireto Jesosy a dia ho tany lonaka ny ririn'izany teninao izany ary ho mamy sady ny fonay Jesosy malala mba handray an'izany teny izany ary ny devolo sy satana dia tsy manan-kely tsy manam-pahefana amin'izao fandaharana izao tsy manam-pahefana na dia mo anankiray ara Jesosy a tsy ho azon'izany devolo izany dia fenoa ny rahanao Jesosy ao ka ny rahanao andrakotra ny connexion tsirairay avy Jesosy a mba hahenonay voalohany ka hatramin'ny farany an'izao fandaharana izao tompo malala dia ho anao irery ihany eny ny voninahitra Jesosy a. Aleluia. Amen. Aleluia. Soratsika an'Andriamanitra izany vavaka izany dia aleluia dia apetrakintsika amin'Andriamanitra atenaina fa hifampahirentsika amin'ity androany ity. Aleluia. Androantsika no hira anankitelo. Aleluia. Hira anankitelo fa tsy hira anankiroa satria androany a dia mahafinaritra kely fa nisy ankizy tato amintsika nanamboatra an'ireto ity vidéo ity nanao montage an'ireto vidéo reto a izay mahafinaritra be tokoa ilay izy satria dia natolotra manokana ho an'ny fandaharantsika vavaka andramoka izao moa izany a dia ireo ankizy rehetrarehetra hitanao mandray anjara ireo eto a mety tsy dia mbola hitanao matetika angamba ny sasany fa ao anatin'reto hira reto a
dia hitanao eto ry zareo ka ho alefantsika ny hira voalohany aloha dia ao aorian'ny toriteniny anabavy Marizo zany hoe alohan'ny tenenako dia alefantsika indray ny hira faharoa dia amin'izay any amin'ny fanantsika manao hira fahatelo takamazana fa mba ho alefantsika eto zany sanganasa kely ny ankizy zany mba afatra natao izy ireo hoe anabavy aina nanao ny anankiray dia anabavy Angela io nanao ny faharoa dia mino fa vitanareo ihany tao amin'ny miranay androany fa andao mba amezitsika voninahitra n'Andriamanitra mba hiarahantsika amin'ny faly eto dia atolotra anareo zany ny ekipan'izay groupe izay maresy reo daholo izy ireo dia raisitsika mpifaliana izany hira zany andinina Suzel ta iny tompo anabavy rahalahy Thierry Ralbenza mama Valtina Angela io Rasoerniaina Nathalie Zina Théoda dia Saondra Raza reo mbola tsy narabaiko tonga ma Filanarakoto Rasoary Malala Lantonirina ta iny tompo daholo tsika rehetrarehetra Mikael Razoary Velo tonga soa andro vita aketo me manambotso efa eto foana dia Daoary menofinaritra ary dia ao aorianan'ity hira ity tsika eny tenin'Andriamanitra avy hatrany hiaraka amin'ny ranabavitsika Marizo avy any États-Unis Daoary menofinaritra ary isika rehetrarehetra halleloia.
Alleloia fa raha natamin'ny bijomo iny a alleloia de tena mahafinaritra re ohatrohatr'ireny zany ny fiarahana ato amin'ny groupetsika ato a rehefa sabata moa de miara manao zoom eo a de indraindray ka hitanao angamba reny misy fotoana misy manao kilalao rehefa le mba mifalifaly iny de mba nisy an'le sarisary ihany reny a misy fotoana manao jeu kely eo amin'ny en ligne eo zay a de mifaninana misy kilalao kely atao eo a de indrindraindrindra rehefa fiderana de le hitanao le sary be deabe reny de efa misy fiderana de mifandimbo mitarika alleloia de ohatra zao hoe anry ranabavy rodina no mitarika de zay ataony a de ataony rehetrarehetra ty an-trano de ohatra hoe anjarany anabavy mama valitiana de zay ataony de ataony rehetrarehetra ty an-trano de mifandimbo mitarika fiderana mampionina de mifandimbo mitarika dia ankizy eo a mahafinaritra ary isaorantsika ny anabavy aina mbola heno anankiray tsika reveo a nataony anabavy angela fa iny aloha nataony anabavy aina isaorana azy zany a de rehefa tsika heno anankiray nefa hotahiny tompony tsika rehetrarehetra de ho fifaliana ary ho souvenir ihany koa fahatsiarovana manokana ane a reny zavatra eny hipetraka eo am'izao fandarana tsika izao halleloia de raha hitanareo hoe mampahiry anareo zao fandarana zao a raha hitanareo hoe matsapa herinareo a de zao tsy za herery tsy za rery tsy zay mivady rery fa ao ambadika ao misy mpitondram-bavaka ao a misy anjareo reo mandray anjara reo a de reny hitanareo reny daholo a reo ankizy rehetra mandray anjara reo a mino fa mbola iampy reo arinao a de ampidirina sary hafa ndray alleloia de misaotra atsika rehetrarehetra de tahin'andriamanitra ary andao ary avy atranytsika de hitra amy tenin'andriamanitra de aveo a iveriny tany a ny tenako a meno finaritra ary a ranabavy marizo a nitondra atsika tenin'andriamanitra androany tahiny tompo ary a ranabavy a marizo miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompondray a mbola nahatratra n'ity fotoanandroany ity a ahafahantsika mifampahery indray amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra amin'ity androandroany ity de tonoko amintsika rehetra ny fiadanan'i Jesosy Kristy a anapaka ao anatin'ny fotsika tsirairay avy ny tenin'andriamanitra zay angalantsika fampaherezana androany indray ry havana de jerentsika ao amin'ny romanina toko 1:12 andininy 4:13 romanina toko 1:12 andininy 4:13 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa izy no niaviany zao zavatra rehetra zao ary izy no miazona azy sady izy koa no antony izy ane no miamboninahitra mandrakizay amen amen alleloia zany tenin'andriamanitra zany indray no entintsika androany ry havana fampaherezantsika rahantsika mahita tokoa fa zao zavaboary rehetra hitantsika zao de vavolombelona hita maso a ny am'izany hoe fahefan'andriamanitra zany ny saina zay men'andriamanitra atsika no azahoantsika mahatakatra ny fahendren'andriamanitra eto amin'ity zao tontolo zao ty ry havana zavatra mampalahelo nefa amin'izao fotoana zao a rahantsika mahita zany fa tena hoe lasa miarabatena ny olona lasa tsy mino an'izany hoe avy amin'andriamanitra ny zavatra rehetra manao tsinitsinina n'le fahefan'andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy amin'izao fotoana izao lasa mitoky amin'ny vola mitoky amin'ny fahaizana mitoky amin'ny arena tena betsaka ny zavatra misy amin'izao fotoana iainantsika izao ary hitantsika izany amin'ny fiainana andavanandro izay iainantsika fa izao tenin'andriamanitra nefa ry havana dia efa io vakintsika teo io hoe izy no haviany zavatra rehetra ohatra anankiray hoentiko amintsika androany misy olona rehefa mahavita trano izy ohatra na mba hoe tafita tamin'ny fiainana izy dia nahavita trano izy dia mieritreritra ny olona hoe ny herim-pony nahavitany an'io mieritreritra ny olona hoe
Zany no sasatra tamin'io, zany tena nahavitan'io. Dia nefa diso hevitra ry havana izany olona izany a. Diso hevitra fa ny zavatra rehetra matoa misy dia Andriamanitra no antony. Izy no manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika isan'andro io. Jerentsika ao amin'ny Hebreo ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Hebreo 7:1 dia miteny hoe ny trano rehetra hozy izy dia samy misy mpanao azy, fa izay manana ny zavatra rehetra kosa hozy dia Andriamanitra. Halleloia, amen. Andriamanitra no manao ny zavatra rehetra hozy izy, ny tenin'Andriamanitra. Tsy heriko, tsy herinao nanao an'io zavatra io. Raha ohatra ka mba tahina ny fiainantsika ry havana dia tsy hoe avy amintsika izany fa fahasoavan'Andriamanitra, fitahian'Andriamanitra izany, fahefan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Izy no antony io fiainanao io, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra ry havana. Tokony ho saintsaintsika andro manalina izany, fa tsisy herintsika na fahaizantsika, tsinotsinontsika eo anatrehan'izany fahalehibiazan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika izany. Zava-poana angentsika olombelona ry havana, nefitsika dia tena hoe miaraba-tena indraindray, seho antsika hoe tsika ny tena zavatra, tsika ny tena ohatr'izay eto amin'ity zao tontolo izao ity. Dia manao tsinotsinona an'Andriamanitra. Dia nefany mampalahelo an'Andriamanitra izany ry havana. Ao amin'ny mpanao salamo izy miteny mihitsy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny mpanao salamo 5:17 hoe izay manatitra fanatim-pisaorana hozy izy no manome voninahitra. Izay manatitra fanatim-pisaorana no manome voninahitra hozy Jehovah Andriamanitra. Halleloia. Dikan'izany mila isaorantsika ry havana ny zavatra rehetra izay fisaorana, na manantsika na tsy manantsika, ninona kely anananao. Ohatra na manokana ry havana, tena hoe amin'ny atsipiriany no isaorako an'Andriamanitra. Na dia io rivotra iainana io, io rano sotroina io fitafiana meny ahy io, hatramin'ny kiraroko, hatramin'ny zavatra kely indrindra ato amin'ny tokantrano, ho vady nomeny anao io, io zanaka nomeny anao io, tokantranonao mbola mijoro ry havana, fiarovan'Andriamanitra anao io mbola tsy tratry ny arety mandingana ianao. Halleloia. Fahefan'Andriamanitra izany, izy no antony izany. Aleo asorintsika ao anatin'ny saintsika mihitsy ny hoe tsika no mahavita amin'ny fiainantsika, fa tsy ry havana. Ao Andriamanitra lehibe izay niavian'izao zavatra rehetra izao hozy izy, ilay tenin'Andriamanitra tery am-boalohany. Ary izy hozy no miazona azy. Ary ny zavatra tsy takatry ny saintsika, tsika mirehare io hoe tsika ny tena zavatra, tsika ny nahavita, tsika manamboly, tsika vokatry ny herintsika. Ny zavatra tsy takatry ny saintsika ry havana dia izao hoe afaka alain'Andriamanitra aminao io. Dia matetika mametraka fanontaniana ny olona hoe nanana be aho taloha dia naninona ary ny tsy nanana tapoka, naninona ary no ohatry nalain'Andriamanitra tapoka le zanako na le vadiko ohatra, na hoe le vola teo am-pelantanako, mahay tao anatin'ny iray mpimasiny ny harena ny hariko tao anatin'ny fotoana maro. Dia mametraka fanontaniana ny olona, dia avy eo ny olona mametsiny an'Andriamanitra. Nefa ny zavatra tsy takatry ny sain'izany olona izany dia izao hoe maname voninahitra an'Andriamanitra ve izany olona izany teo amin'ny fiainany, raha ny tahiny, raha nomeny trano, raha nomeny harena, nomeny vady, nomeny zanaka. Fanontaniana mipetraka amintsika tsirairay avy izany ry havana. Fa eo amin'ny fiainana hatramin'ny kely indrindra dia omeo voninahitra Andriamanitra mba hisehoany ny voninahiny eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Halleloia, amen izany. Andriamanitra ry havana dia Andriamanitra manam-pahefana. Andriamanitra no mahafaty sy mahavelona hozy ny tenin'Andriamanitra. Tsy tompony ny haitsika tsika, afaka esorin'Andriamanitra amintsika ny haitsika amin'ny fotoana izay tian'Andriamanitra. Rehefa ohatra
ka tsy manome voninahitra azy tsika ohatra izay tenen'izay a io zavatra imatimatesantsika io fantatr'Andriamanitra hoe tena mahazo ny fotsika io afaka esorin'Andriamanitra amintsika izany ry havana amin'ny fotoana rehefa ohatra ka ireharehantsika ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika tsy hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra fa Andriamanitra anie ny aviany zavatra rehetrarehetra eo amin'ny fiainantsika io dia hain'Andriamanitra ny manaisitra an'izany satria Jehovahandriamanitra ny manam-pahefana ozy mantsy ianao teo Andriamanitra dia mahay miantsony tsy misy hotonony misy ary afaka koa izy manafaona ny misy hotony tsy misy satria izay fahefan'Andriamanitra eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao ry havana fa tian'Andriamanitra ianao hanome voninahitra azy araka ny teniny teo izy ozy izy nomem-boninahitra mandrakizay amainina mihitsy ozy le tenin'Andriamanitra misy amainina mihitsy ny ato dia mino ary havana fa foy izany tenin'Andriamanitra izany fa mampisaitsaina antsika ho antsika mbola mandeha amin'ny herin'ny tenantsika na mandeha amin'ny fisainantsika hoe tsika ny tena zavatra dia androany mbola fotoana izao ry havana mbola fotoana izao hitenenan'Andriamanitra anao amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao hoe omeo voninahitra ny Andriamanitra ao raha mitahina ianao mety manam-bola be ianao mety manana vilay ianao manana fiara tsara tarehy ianao manana vady tsara ianao men'Andriamanitra taranaka tsara ianao mety hoe ianao koa le mety hoe mbola misy zavatra tsy hanananao fa ianao nefany manana an' Jesosy dia omeo voninahitra Andriamanitra ry havana isaoran'Andriamanitra ny zavatra tonga eo am-pelatananao androany na misy androany na tsy misy androany dia izao izy ny aviany zavatra rehetra izy koa no antony noho izany omeo azy ny voninahitra isaory mandrakariva izy dia makasitraka antsika miaino an'izany tenin'Andriamanitra fohifohy izany mino fa nampahery antsika izany ary raha voakasika an'izany teny izany ianao dia ny fanamasina anie ampitombo an'izany ao anatin'ny fonao ho zato eny tsy manam-pahataperana dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany aleloia amen. Some
tafiotra lazonzambahangina tendendrikany zamoko misangana jesosy afony samiko miteny mafinita fiotra lazonzambahangina tendendrikany zamoko Alléluia. Isaorantsika an'Andriamanitra. Alléluia. Ireny vidéo kely ireny indray zany a dia ranabavitsika Angela io indray a no nanao an'izy iny a tamin'ity androany ity a dia makasitraka anareo a miravavy. Akasitratsika be dia be koa ranabavitsika Marizao tamin'ny tenin'Andriamanitra. Mino fa nampahery anao zany tenin'Andriamanitra izay retiny anabavy a Marizao zany. Aza dininao a sady makasitraka ny anabavy Angela anao tamin'ilay vidéo teo raha nafinaritra anao a no makasitraka ny anabavy Marizao tsika raha nampahery antsika koa izany tenin'Andriamanitra zany. Ny fankasitrahana mantsy fampaherezana. Alléluia. Dia mampaherezantsika azy ireo a satria tsy hitanareo tsara kosa ve le toriteny tsy hoe anona fampaherezana azy fa za tena mahita fa tena tsara le toriteny. Alléluia. Dia hitantsika mihitsy efa mitombo daholo ny ankizy eto dia voninahitra ho an'Andriamanitra nefa izany rehetra izany nefa koa ampaherezantsika foana ary zareo isaorantsika satria fotoana lany amin'izany a samy manana ny asa mandrarasa ny tokantrano karakaraina avy nefa dia mahafinaritra fa misy toromo ato hoe ianona rapitsy ianona ohatr'izao dia samy miezaka manatanteraka ny anjarany ka dia misaotra antsika rehetra misaotra anabavy a Marizao tsika tao anatin'izany. Ole tenin'Andriamanitra hoe Romanina paraika ambin'ny folo andiny enina amby telopolo fa izy ny avizo zavatra rehetra ao ary izy ny azona azy sady izy koa ny antony izy any anome amboninahitra mandrakizay a. Amen. Ole tenin'Andriamanitra izy Andriamanitra io zany no ny aviny izao rehetrarehetra izao. Ny zavatra rehetrarehetra fantatsika tsara fa hatramin'ny zavatra kely indrindra eto amin'ity tany ity dia noharian'ny tanan'Andriamanitra. Alléluia. Dia niteneniny daholo fa saingy tsy voatonona tsirairay avy tao amin'ny Genesisy. Misy mazava aloha dia nisy mazava. Zavatra rehetrarehetra misy dia nisy. Dia nasiana rano, dia nasiana sady, dia nasiana tendrombohitra, dia nasiana voankazo, dia nasiana anana, dia nasiana biby, dia nasiana vato, dia nasiana zavatra rehetrarehetra. Dia na ny biby fotsiny aza. Na si misy an'izao. Hatramin'izao ny olona mbola misy ampahan-javatra izay tsy takatry ny olona, tsy takatritsika olombelona hoe inona re zany ny antony nanaovan'Andriamanitra n'ity zavatra ity e? Inona zany nanaovan'Andriamanitra misy zavatra mbola mandinika hoe inona zao tena ny ilana an'ity fa rehetrarehetra misy ilana azy. Ary ny zavatra rehetrarehetra Andriamanitra ny aviany rehetrarehetra ireny. Mahatonga antsika mitendry, mahatonga antsika mieritreritra fa ny zavatra tonga eo amin'ny fiainanao tsisy avy aminao. Na inona, tsisy hoe kely, tsisy hoe be.
taloha tokoa tsika rehefa mbola tsy manan'Andriamanitra dia mireharetsika hoe zanona vitan'io ireo vokatry ny ezaka izay nataoko, ty zavatra ty vokatry ny atsembohako, ty vokatry ny fiafitsika ny natongavan'izao zavatra rehetrarehetra zao. Fa zao avy amin'Andriamanitra zay, izy ny avian'ny zavatra rehetra ary mbola izy koa miazona an'io. Ny mahatonga ny fahasoavana mijanona eo aminao dia tsy no ianao fa tazomin'Andriamanitra avy eo aminao. Ity tany iainantsika ity, io rivotra io amin'ny apokalipsy iny rehefa misy zany hoe misy anjerana kevatra mitazona ny rivotra io ao aorianao fa na ny rivotra ary mbola tanan'Andriamanitra no mitazona an'io eto amintsika. Mbola tazomin'Andriamanitra ny masoandro, tazominy amin'ny tanana ny volana. Halleloja. Mbola alefan'ny mikorina ny rano. Ny zavatra rehetra dia avy amin'Andriamanitra avokoa. Izy ny antony mpisiny ireo. Ary rary ny raha manome voninahitra n'Andriamanitra foantsika hatramin'ny zavatra kely indrindra. Izy miazona azy ary izy no antony, ny antom-pisiny ireo zavatra io dia Andriamanitra. Halleloja. Ny antom-pisiny ny zavatra rehetra amin'ny fiainantsika dia Andriamanitra. Izy ane no miambonahitra manak'izay. Mahafinaritra i Paoly zao tsika jery teo-pony Paoly aloha vetivety i Paoly dia anisan'ny lehilahy anankiray mpame voninahitra n'Andriamanitra. Izy jery tena ny amin'ny Galatiana, ny amin'ny bokin'ny Galatiana, any amin'ny bokin'ny Galatiana any rehefa miarahaba Paoly, zao ny anombohan'ny teniny. Halleloja. Zao zany ny fanombohan'ny tenin'ny olona matsapa fa ny zavatra rehetra avy amin'Andriamanitra. Galatiana toko voalohany andininy voalohany, fiarabana. Paoly apôstôly tsy avy tamin'ny olona na tamin'ny alalan'ny olona fa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy Andriamanitra ray izay nitsangana nanangana azy ho amin'ny maty, nanangana azy tamin'ny maty mba amin'ny rahalahy rehetra izay ato amiko, mamanga ny fiangonana tia Galatia ho aminareo any amin'ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika, izay nanolotra ny tena noho ny fahotantsika, anahafany antsika, anafahany antsika azafady amin'izao miarabelona ratsy fanahy zao araka ny sitrapon'Andriamanitra ray tsika ho azy ane ny voninahitra mandrakizay amen. Neny Paoly any amin'ny fiarabana ny zavatra rehetra na ny fahatongavany eo ninona zavatra ataony dia ho voninahitra Andriamanitra ary avy amin'Andriamanitra avokoa. Halleloja. Ianao tonga anankiray miala eo amin'ny toerana ray, tonga any amin'ny toerana ray dia tsara fantatrao fa avy amin'Andriamanitra. Misy fotoantsika manadino eny azo antoka aloha fa tsy ho vitantsika ny saotra hatramin'ny zavatra kely indrindra isan'andro an'Andriamanitra. Fa na tsy vitantsika aza ny saotra dia andaontsika tsy eritreritra ny zavatra mifanohatra amin'izany mihitsy hoe misy zavatra vitantsika tsisy an'Andriamanitra. Tsy marina zany. Za mbola tsy manao solomaso io zao ohatra, tena hiderako an'Andriamanitra. Halleloja. Za mba mangataka hoe zaho Jesosy tena mbola tsy te hisolomaso zany manelingelina anao reny. Tsy haiko raha mba misy fotoana mangataka an'izany, za tsy te hisolomaso. Ny oriko raha teo ho sahirana ny mpanao solomaso hijery solomaso mitafiditra amin'io. Misy fotoana taloha mba mananonany reny mantsy dia rehefa mbola tao anaty vatana dia manao solomaso dia misy solomaso tsara zany eto eto amin'ny oriko eto indrindra to dia mipetraka tsara ara-dalàna. Fa ny forsena zay izy io, forsena dia tena eo ilay solomaso dia tsy mahazo mome. Raha vao mea dia mipitika miakatra ilay satria eto efa forsena mihitsy eto amin'ilay tsiratsiratsy forsena eto satria petakorona be. Forsena eto dia eny dia samy manisy rehefa imea dia asorina mihitsy zay vao mea vao miedy vao miakatra ny inty mitakolaka dia mipinto dia miakatra ilay solomaso dia misaoty kely mihitsy ilay solomaso. Anisan'izao zany. Za io zao mbola tsy misolomaso. Halleloja. Mbola salama tsara. Halleloja. Ianao zao tsy taizam-panafody ianao. Firy ny olona afaka misaotra an'Andriamanitra hoe misaotra Andriamanitra fa mifoa tsy fanafody ny mampandeha anahy. Halleloja. Misaotra Andriamanitra fa hatory tsy fanafody ny mampatory anahy. Halleloja.
androantsika hianatra ka sitraka an'Andriamanitra hatramin'ny zavatra ke ary hianatra hieritreritra fa tsy misy ninona mihetsika eo amin'ny fiainantsika raha tsy Andriamanitra. Tsy ratsy ny misolomaso fa ho anahy manokana zay misy ary nge manendrika mihitsy ny solomaso Marisao zao manendrika azy mihitsy ny solomaso Erika, halleloia. Izaho no misolomaso ato. Misy fotoana kosa someva manao solomaso. Le solomaso tsy ratsy fa ho anay izay somary tsy de tena any amin'le resaka orona zany io manelingelina an'aly izy. Halleloia. Paoly vony amin'ny fijoroana fotsiny. Tsy avy tamin'olona izy tsy tamin'ny alalan'ny olona. Halleloia. Halleloia. Tsy avy tamin'ny olona, tsy tamin'ny alalan'ny olona no mahatonga ny Paoly eo fa avy amin'Andriamanitra. Halleloia. Avy amin'Andriamanitra. Ny fijoroana eo, ny teny hotoriany eo, ny lalana nalehany avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny Jesosy tsisy avy aminy. Halleloia. Mila mahakasitraka. Za rehefa namalala enay zanakay tezainay amin'izany. Tezay mivady koa mitaiza ny tenanay amin'izany. Nareo tenako anareo fa misy fotoana tsy azonareo an-tsaina mihitsy ny zavatra hiterana an'Andriamanitra. Hoe mety misy olona mijery zany ve de hiterana an'Andriamanitra? Anika ireo zanakareo mahakasika ny foko mihitsy fa misy fotoana izy ireo na sipisanaka za rehefa mivoaka de mba tena tiako mihitsy ohatra hoe mandalo vadra de mitondra zavatra na de ray aza ho an'ny zanako. Tiako mihitsy le mahita andrareo faly fa sipy anankiray sipy tsy ampy ohatrinona akory entiko any zanako. Gay samy petakorony tsika Erika. Misy gropona petakorony tsika zany gropy anankiray de ry mampionina seriseliana ndray gropy anankiray reny lavalava orona mantsy reny. De inona zavatra mitranga hitondrana sipy kely anankiray fa fisaorana zao ka bakely omena ny dada ka inona tsy andokafana ny dada hoe dada tena tiako be dada nefa sipy ray. Halleloia. Misy olona mieritreritra mihitsy mahavita zavatra izy. Marina mihitsy teny anabavitsika teo. Misy olona tena mieritreritra mihitsy izy hoe izy ny tena navita an'iny zavatra iny. Nefa le Hébreu teo, misy Hébreu nivakiny anabavitsika teo. Aiza ny Hébreu toko fafily izy teo raky izy. Hébreu toko fatelo andininy faefatra. Ny trano rehetra. Halleloia. De samy misy mpanao azy. Fa izay nanao ny zavatra rehetra de Andriamanitra. Halleloia. Na mahay aza ny mpanao trano ry havana malala. Tsy mpanao tranonao no nanao any tranonao. Nahaka arsitekta tena farak'izay faratapony ary ianao. Anao ny tranonao de zao ny tadidinao. Tsy vita. Salamo 7:20 misy zany teny zany. Salamo 7:20. Halleloia. Salamo 7:20. Andiny voalohany io. Zao no nataon'ny Solomona. Solomona mantsy nanao an'io. Solomona nanoatra an'izy ity. Ny Solomona dia ny fahatsinotsinony ataon'ny olona raha tsy ambin'Andriamanitra izy. Iza ny olona manoatra zany? Olona tena nambinina, olona tena multimilliardaire zany Solomona zany. Solomona rehefa nao ny tempolo rehefa malala de efa teo ny zavatra rehetrarehetra. Solomona tsy hoe miasa izy rapitso de mahavidy biriky amanjato ny androany de mitoy ny asa. De tonga indray ny mpanao trano isan-kerinandro aka vola de miteny hoe mijanona kely aloha tsika amin'ny herinandro ty fa tsisy fitaovana ampiasaina. Solomona tsy ohatr'izany. Ny Solomona efa vonona daholo ny zavatra rehetra ahafahany manao ny tempolo. Eo daholo ny mpipay bato,
ny mpanamboatra ny tempoly a tao Jerosalema de olona spesialista daholo nanao azy tsisy olona hoe ampiasampiasaina fotsiny misy mpipay bato io vato io zany a paihana atao tena kapokapoana atao mahitsy tsara tena mahitsy didy tsara ny vato misy ny resaka hazo ny tao zavatra rehetrarehetra ny fanefena ny volamena sy ny volafotsy ny zavatra rehetrarehetra de olona spesialista daholy. Halleloia. Zany zao ny tenin'ny anabavehime be dia be ny olona manao zany anabavehime hoe ny herim-poko ohatr' zao sotra anabavianitra nirina amin'ny mesazinao mahafinaritra fa neny Solomon ny mpanao ny trano rehetrarehetra de spesialista daholy tena hoe anao zavatra tsara ny vola misy ny aina matanjaka ozy ny fitentsika fa zao ny tenin'ny Solomon rehetrarehetra zao na etafavory eto amiko ara ny mpanao ny zavatra rehetrarehetra ny mahay asa tanana rehetrarehetra na de eto amiko aza ny tena olona faratapony de tsotra tsinotsinony reo ozy Solomon raha tsy Jehova manao ny trano de miasa foana ny mpanao azy raha tsy Jehova ny miambina ny tanàna de miaritory foana ny mpiambina voringe ny olona ianao efa nahita reto zavatra teneniko reto mety efa nahita an'izao ngamba ianao trano mijaolajaola be vita fotriny tsy mety vita de mipetraka eo farany de mipetraka eo de mipetraka eo misy trano kely mandendeha ho azy zany vita ihany nefa rany tateriny kely amin'ny misy namako zay ray aman-dreny namako ny tobilan'zareo volsa coccinelle reny daholo fa volsa coccinelle io nanaovan'zareo trano ry havana volsa coccinelle asorina ny sezarina de iny nitaterana briky mino an'izany sa tsy mino fa zany tena zany namako zay fa tsy piti andreny volsa coccinelle kely reny mety miheno eto ary izy indraindray volsa coccinelle no hitaterana briky anaovana trano hitaterana ciment aty vita ny trano ngezabe volsa coccinelle tsisy ny hazo lavabe ihany mety hoe nitondrana 404 basena ohatra zany fa volsa coccinelle ho ny tena avariana vato anaovana trano reny taterina izy vato moramora amin'le coccinelle kely mafy be reny tobily reny halleloia malay coccinelle kely mihitsy azy zany fa vita misy olona nefa ampiasaina daholo ty karazana engin rehetrarehetra ty fa mijatso ihany ny asa fa raha tsy Jehova ny manao ny trano de miasa foana ny mpanao azy tsy vita io miasa foana misy trano hitako teny am'bypass taloha vetivety kely mandalo matetika eo aho tam'izany tena misy asa miainga be misy tonga de vory eo daholo ny fitaovana rehetrarehetra mampanao trano koa matsy ny tena de efa mahafantatra tsara hoe zao olo zao kosa tena anao zavatra tonga de misavovona ny vato kely misavovona ny fasika misavovona reny brika vetivety isaka mandalo isanandro de miakatra misy asa vita foana vita vetivety zany iny zany mbaramba raha nabavy rony tsy fantatra zany mbaramba zany raha mba hazavana zany mbaramba any amin'ny hira zao maina zany hoe baramba fa tsy haiko inona zao zany fa inona zavatra an-trano izy ianao vita vetivety le trano misy olona koa matsy mieritreritra hoe raha tsy Jehova manao trano de miasa foana ny mpanao azy toy ny io ary fa vita ka be dia be ny mavita fa le trano vita ny joalajoala de hitako mihitsy nasiana fety tao aika lesa kely nasiana fety tao misy nitokanana ny trano fa nahavariana vetivety taty arina lasa manao ohatran'le toro any Italia io le trano lasa mitsongilana ohatr' zao lasa manao ohatr' zao daholo zany hiditra ao rehefa ahiditra kalesy kely kay zany kalesa kely misaotra anareo nanazava vita le trano ny faliana fa tsy Jehova nanao an'le izy zany mahatonga antsika hatramina briky ray anananao io isoany an'Andriamanitra io fa raha ianao no manome voninahitra an'Andriamanitra amin'io kely anananao io fa ho tahian'Andriamanitra ianao
miambina foana ao izy miaritory foana ny mpiambina ratsy Jehova miambina ny tanàna miaritory foana ny mpiambina. Alleloia. de ndao tsika hianatra amin'ny hiankina amin'Andriamanitra, ndao tsika hianatra tena hoe hitoky amin'Andriamanitra fa izy daholo ny havian'ireo zavatra eo am-pelantananao reo. Aza mirehare mihitsy hoe za zao fa voaozina ny olona zay tsy matoky an'Andriamanitra ka matoky ny tenany ry amana. Anao zay Jeremia ndraiky tsika jery tenin'Andriamanitra amin'ny Jeremia toko fa 17 any matetika teneniko eto izy ty Jeremia toko 17 hoy ny ten'Andriamanitra. Jeremia toko fa 17 Jeremia toko fa 17 ka ny andininy any amin'ny Jeremia voalohany indrindra aloha vakitsika andininy fa 7 hotahina ny olona zay matoky an' Jehova de zay manana an' Jehova ho tokony. Fa any amin'ny andininy fa 5 zao no lazainy Jehova ho voaozina zay olona matoky olona sy manao ny nofo sandrany ka miala am' Jehova amin'ny fony. Zany hoe misy olona tena mieritreritra mihitsy ty sandroko ty mavita azy. Ty saiko ty satria zany nianatra be ananako ny diplôma be de tafavoaka amin'ny fiainana de ireo zavatra rehetra reo vokatry ny fianarana nataoko reo vokatry ny ekena zany saingy na de ny sainao na vita nianatra io azy lalan-dra kely ray fotsiny nge rehefa nampika de efa ohatriny afafa zay ianao lalan-dra kely anankiray am'ireo lalan-dra be dehibe anatin'ny saintsika fotsiny no tsy azon'Andriamanitra fa velany de manohatry zany tsika. Zany hoe rehefa tena jerena tsy misy ninninona na de ray tokony ireharehantsika afa-tsy ny anaran'Andriamanitra ary ny zava-bitatsika rehetra de ataotsika tsy voninahitra fa voninahitr'Andriamanitra. Ange tena Andriamanitra amin'ny andininy fa 7 hotahiny zay matoky an' Jehova de zay manana an' Jehova ho tokony fa ho toy ny hazo ambolena eo amoron'ny rano izy zay mamaka anilan'ny rano mandeha ka tsy atahotra na de avy aza ny an'andro sady ho maitso ny raviny ka tsy hanahy izy na miantona aza ny andro fa tsy hitsahatra ny famoahany. Io tokony atsika io teny io mba mareo amin'ny baibolinao mihitsy io Jeremia toko fa 17 andiny fa 7 sy 9 tokony iainantsika io zao. Tokony iainantsika io zao. Alleloia. Ary tsika reto tena nandalo an'izany daholo tsika zany zanaky le tam'izany le taona ohatry zany efa misy nge am'izao ny ankizy efa tsy hitany zanaka aiza ntsony moa ry havana ty zay lolo boriky tsika zao nahita an'izany ny zanaky tsika ty tsy manao an'izany ntsony zanaka am'izao fotoana zao tsika ny mba niainan'izany fiainana nafinaritra. Halleloia. Fa mareo amin'ny baibolinao hotahina zay matoky an' Jehova de zay manana Jehova ho tokony fa ho toy ny hazo ambolena amoron'ny rano izy zay mamaka amin'ny rano mandeha eo anilan'ny rano mandeha ka tsy atahotra na de avy hainandro ke fa toka am'izao iainantsika zao fa ny zavatra mahafinaritra tsika matoky an' Jehova ary zay matoky an' Jehova de ohatra ny hazo ambolena anilan'ny rano mandeha misy haitany maina ny tany tsy mamokatra ny tany sy ny sisa fa ianao tsy matahotra na de avy aza ny anandro ka ho avy ny orina sy fa ianao eo amin'ny ilan'ny rano mandeha ianao. Halleloia. De tsy anahy ianao na miantona aza ny andro tsy problemanao mihitsy zany andro miantona zany hoe tsisy orana hoe tsisy zay eo de zao milamina aminao fa aza manao ny nofonao ho sandry ianao fa hotahina zay matoky an' Jehova hotahina zay matoky an' Jehova. Efa teneko anao foana fa any amin'ny salamo any salamo fa 8:1 mba mareo amin'ny baibolinao koa ty fa tena mahafinaritra ty mariantsika foana moa fa sady mifampianatra antsika eto fa eo amin'io ty verset teneko anao ty no misasaka amin'ny baiboly. Raha averinao zany vakinao avy any amin'ny farany aloha sy avy any amin'ny farany arina isainao ny litera rehetra ao amin'ny baiboly ny toko sy ny andininy de misasaka eo amin'ity teneko anao ty salamo fa 8:1 rehefa misy manontany ianao aiza no misasaka amin'ny baiboly de eo no misasaka amin'ny baiboly. Salamo fa 8:1 andiny fa 9 eo mihitsy no misasaka. Tsara ny mialaka amin'ny Jehova no mialaka amin'olona ary mahavariana fa raha eo no misasaka ny baiboly de eo mihitsy zany ny ivo ny fanompontsikana amin'ity n'Andriamanitra tenenantsika hoe
matokiana tsara ny miaraka amin'ny Jehova no miaraka amin'ny olona tsara ny matoky an'i Jehova no matoky amin'ny ny mpanapaka halleloia tsara ny olona ray matoky an'i Jehova tsy matoky ny tenany tsy hoe tsy matoky tena tsy manam-pinoana ianao samy hafa izay misy koa mantsy olona tsy mety matoky tsy afa-tsy samanao nin'inona indrefa tsy finoana fa le tsy mitoky amin'ny tena tiako tenanao de le manao taka ny Nebokadnezara ao izy Nebokadnezara Daniel toko 4 lava kitsika vetivety zay Daniel toko 4 any misy zany teny zany raha vakinao ny Daniel toko 4 de zao frère Arianany ao frère Ariana izy frère Ariana Nebokadnezara any amin'ny 5 toko voalohany toko 5 de voalohany zany Nebokadnezara niandina tao trano kary faly finaritra tao tandapako halleloia ohatry hitako eto ny paoziny bebe kibo de pitraka fotsiny aka voankazo kely zany Nebokadnezara miadana finaritra tao trano koa de faly finaritra de mihinana sy voky de milamina fiainana tsisy olana safisafona kely ny kibo de nge ny teniny ary amin'ny 5:7 zao ny tenen'ny Nebokadnezara ary mpanjaka ny teny kana hoe tsy tia va ny Babilôna lehibe zay natao korapan'ny fanjakana tamin'ny habean'ny heriko sy ny voninahitry ny fahalehibiazako tsy tia va ny Babilôna lehibe izay natao kolapan'ny fanjakana tamin'ny habean'ny heriko sy ny voninahitry ny fahalehibiazako ana ry havana nisy fotoana Nebokadnezara mivadika biby navadika Andriamanitra biby nihinandroakahatra mpanjaka lehibe ary havana malala izy ma tsy nanao an'le jardin suspendu zany hoe efa tafiditra anatin'ny raha jerenao any amin'ny azonge efa misy an'izay teny zay ato tafiditra ato anatin'ny anina mantsy ny jardin suspendu tao Babilôna de tafiditra ato anatin'ilay zavatra fito tsara sy niavaka indrindra maneran-tany tamin'izany de Nebokadnezara ny nanao an'io zany hoe zaridaina miantona filaza azy tsisy navita an'izay anisan'ny nahita ny secret ny béton armé voalohany zany ty Nebokadnezara ity tamin'izany fa ndrehandry zava ozy izy Nebokadnezara tsy tia va ny Babilôna lehibe zay nataoko ho lapan'ny fanjakana tamin'ny habean'ny heriko sy ny fahalehibiazako be de be nge ny olona am'izao manana toetra ny Nebokadnezara io neafany ary ny tena mampalahelo de zao hatramina mpanompon'Andriamanitra tena marina be de be ravina zao mpanompon'Andriamanitra manana fisainan'ny Nebokadnezara za tsy malalana variana fotsiny am'jery meditra va ny paster ny paster zany za zao eto ozy nareo paster de mba miara meme eto tsika de mba miara za nge teneko anao fa zako misy fotoana za tsy manao didiko fe lehibe zany amin'ny akizetiko eto za zao voaingana nisy olona ny teneniko za va mialatsiny da nisy zavatra nahery ny teneniko taminao ilaina nge zany betsaka ny olona zokoko atao anaty gropy ajaiko amin'ny mahazokony azy ary ny zandriny koa tsy hoe tsy ajaiko tsika de olona mitovy mety za fotsiny mba napetrak'Andriamanitra eto mitarika anareo fa mitovy tsika rehefa mba diso aho de mialatsiny aminareo tena tsy nentina nataoko sao de tsy nentina zavatra ny teneniko mety mahery loatra indraindray fa zay tokory tsisy mihitsy hoe satria za antsonareo pastera de tsy mahita an'izany nareo eto mifanohatra am'izany ary ny zavatra mitranga indraindray efa teneko ankizy tato amin'ny gropy moa zany na neny ankizy mieritreritra indray koa nefa ty zavatra anankiray ty hoe miara meme eto de miara mifalifaly eto de miara de ohatrany hoe olona tena tsinitsinina ihany koa anao indraindray fa tsy maninona nefa zany
fa misy indray de tena mpanompon'Andriamanitra Nebokadnezara etitra avy any varina misy an'ilay pastera any Afrika iny de tonga amin'ny tomobile izy tobila tsara tarehibe aleloia aloha rehefa tsara tarehibe ny tobile to de miondrika daholo ny olona ry havana rehefa mivoaka ny tobile izy miondrika de tsy mahazo mijery ny tarehany Andriamanitra mantsy tsy afaka mijery voninahitr'Andriamanitra ny olona mahita tonga antsika Afrikana reto ry havana zaho mahita zavatra be dehibe amin'ireny de variana de miondrika anao de mandrapiditra ny anatin'ny fiangonana de tsy mahazo mijery anazy ny olona fa miondrika satria Andriamanitra Mosesy niondrika rehefa andalo Andriamanitra na fenina ny tarehany de micro iny misy micro zay tsy mahazo ohatra zany hoe mpitarika fotoana ianao izy tsy mahazo mikasika an'iny fa pastera iny fa iny volamena iny de rehefa avy am'izay pastera rehefa anaty fitobavaka ohatrany tsy hitany hoe misy torotenina intsony mampiseho hery mitokodiny rahan'ny fiangonana de le mahafantatra ny fisaina iny moa de efa teneniko foana izy rahavana malala tsy ara-baiboly de ianao ato misy olona ohatra zao misy olona mitady vady ato izy izay ianona ny anarany de mivoaka avany le olona de atoko misy olona mamosavy anao de eny manao délivrance zany izy tena délivrance zany rahavana malala Andriamanitra nanome anao ositra mbola anaran'i Jesosy nge nandroahanao an'io de voly io ka tsy ianao tokony ireo anatria amin'ny olona fa mafy be fa no ny herin'Andriamanitra zay ao aminao halleloia de voly io reharehantsika halleloia fandrao lasa lavitra fa oka ho fantatrao fa niantony ny zavatra rehetrarehetra de Andriamanitra io zavatra iainanao io toriteninao mety be io toriteninao mampiova folo io isorony olona raha makasitraka anao fa ny voninahitra avereno amin'Andriamanitra halleloia aza maka ny zavatra zay tsy anao an'Andriamanitra avereno ny olona 420 ao an-danitra ao manipy ny satro-boninahitra eo tongotra eo amin'ny tongotra seza fiandrianan'Andriamanitra iny adika zany mena satro-boninahitra izy amalo olona azy izy rehefa ny an-danitra fa atsipony io ny amle dikany atsipony tsy zavatra tsy tiana fa averina eo a-tongotry ny tompony voninahitra halleloia halleloia Paoly de averiko foana Paoly vakitsika nge vakitsika maky Korintianina voalohany anisan'ny teny tena mahafinaritra ary ty ndao ianarantsika rehetrarehetra ty teny ty ianarantsika rehetra ty teny ty Paoly niova tanteraka mihitsy marina nge tena Paoly tsy zaho tsony vela fa Kristy nivela ato anatiko za efa maty ozy izy Paoly le Paoly taloha préare pieboebo mpanandra tena mpiavinavina zao ny tenin'ny olona ohatr' zany halleloia Korintianina voalohany toko 5:10 nake vakitsika ny andininy voalohany hatramin'ny 1:12 fanetretena halleloia nareo za miteny anareo resaka an'le pastera afrikana ny anavavy Linda ny olana za ry havana de anisan'ny tena malahelo za zany le hoe zavatra misangany Afrika atao ahoana moa safidiny anazy iny nge ry havantsika manana sainy de afaka misafidy fa ndraindray tsika ohatrany hoe tena mialatsiny afatiny hoe olona tena tsy ampisaina ve sa malinona manaiky hanovan'olona sinema ohatr'ireny mikohaka eo anoloan'ny pastera zany zavatra tsy azonao atao zany tsy azo atao zany tsy azo atao zany ary mamaky ny commentaire nareo nefa tsy voavako le izy tsy lavalava tsy azo atao zany manandranandratra pastera manandranandratra mpanompon'Andriamanitra zany ny makasitraka ho azonao atao sotra mpanapahery fa ianao aloha de tsisy ohatran'izao tena zatina lasa mivavaka amin'le olona tsika tanaovana zavatra aizako eo ambony lohanao ve ny anasan'le le pastera tongotra
verse inona ny ilazana an'izany eo de apetraka eo ambony lohan'ny olona ny tongotry le pastera de eo ny sasana de misotro sana izy de rorainy am'le rano iny de hoe mahazo izy ry havana malala zany eny ny efarany le izy zany eny efarany miainga amin'ny zavatra kely de le voninahitra tokony an'Andriamanitra raisiny zao ny Paoly i Paoly zay raisintsika fa anisan'ny lehibe indrindra tamin'ny apôstôly zao ny tenin'ny Paoly ny amin'ny fitsanganana maty ary ampahafantariko anareo rahalahy ny filazantsara zay nitoriko taminareo sy ny raisinareo sady iorenanareo io zany ny filazantsara torian'ny Paoly hatramin'ny toriany alleloia izay amonjenanareo koa raha tananareo tsara izay teny nitoriko taminareo raha tsy nino foana ihany alleloia de io filazantsara io koa misy an'ireny le mirokahatra reny io filazantsara io torian'ny Paoly io sady iorenan'ny Paoly io ary amonjenan'ny Paoly io koa nitorianay aminareo alleloia io koa nitorianay aminareo fa natolotra anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay ndraisiko de zao Kristy maty no fahotantsika araka ny soratra masina tena levina natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina ary niseho tamin'ny Kefasy izy de vao tamin'ny 12 lahy koa ka rehefa afaka zany de niseho tamin'ny rahalahy tsy omby 500 izy ny akamaroany reny de mbola velona mandraka ankehitriny fa ny sasany efa nodimandry rehefa afaka zany de niseho tamin'ny Jakoby izy de tamin'ny apôstôly rehetrarehetra nampalelo naty teny ty de zao i Paoly anisan'ny hoe tamin'ireo niazakazaka voasoratra ato reo zany de Paoly anisan'ny faraparany indrindra tamin'ireo apôstôly reo vao tonga tanao tonga farany izy zany nge teneny eto niseho tamin'ny olona rehetra aloha Jesosy Paoly amin'io mbola izy mbola tsy sehoany Jesosy zany i Paoly tamin'io mbola tsy ao anaty compte ry havana malala de nandefitra mihitsy izy niseho tamin'ny Kefasy izy de niseho tamin'ny olona 12 lahy de niseho tamin'ny 500 lahy de niseho tamin'ny Jakoba de niseho tamin'ny apôstôly rehetra rehetra andiny fahavalo ary farany izy rehetra de za izay tsy tonga tony tsy tonga volana azy de mba nisehony koa i Paoly ry havana malala eritretina hoe Paoly entsana nge zany Paoly zany ry havana raha hanao asan'Andriamanitra raha hitory teny raha hampianatra baiboly raha tena hoe hanao karazana tafika masina rehetrarehetra ataontsika ireo tsisy dikany reo mihoatra amin'ny nataon'ny Paoly ny fampianarana sy fampirenana ny olona rehetra tsisy dikany raha mihoatra amin'ny Paoly fa zao ry havana mba tenin'ny Paoly faran'izay rehetra izy za tony tsy tonga volana de mba aseho koa Paoly zany tonga de tsy tamin'ny Paoly mihitsy zany hoe tsy mahalala anangana hoe izy Paul ba manaja tahito porala Paoly mba tsy hoe pastera Paoly rahalana anona fa aza atao an'izany Paoly ry havana isika no miantso hoe apôstôly Paoly fa i Paoly tsy nanaika atsona hoe apôstôly satria zao ny tenenin'ny Paoly tsy mendrika ny atao hoe apôstôly vakio ny ten'Andriamanitra ary faran'izy rehetra de iza zay tsy tonga volana azy ambany sehoany koa fa za de ambany indrindra amin'ny apôstôly ka tsy mendrika hoe atao apôstôly isika no miantso hoe Paoly apôstôly fa i Paoly iza moa fiantso anao pastera sa za tsy tena le anarana karazana fiantsona pastera satria be deabe ny ao Madagasikara de manjary malahelo nareo satria mety pastera nareo reny za tsy teny pastera sa iza ny antsonanao Josy Paoly pitaovy Paoly fotsiny taovy rahalahy Paoly fotsiny fa tsy manina azo kely fotsiny asivy rahalahy Paoly izy za nge tsy mendrika na de atao hoe apôstôly azy i apôstôly Paoly asa miantso an'izany tsy mendrika an'izany kory ohatr'izany ke io mety be nitory teninao apôstôly Paoly ho an'Andriamanitra zany rahalahy alleloia za sisy tsy mendrika ny atao apôstôly sady efa nanenjika amin'ny fiangonan'Andriamanitra fa andiny fafolo fa ny fahasoavan'Andriamanitra natoy zao ary tsy foana ny fahasoavana taonko efa niasa fantatra mihoatra noho izy rehetra nefa tsy za fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny arany asa taniko hitanao Paoly de zao natsapa ihany Paoly fantany fa niasa fantatra noho ny rehetrarehetra izy fantany zany fantany fa niasa no Stefana izy niasa no Jakoby izy niasa no Jaune izy
mbola niasa noho i Petera Paoly ry avana niasa noho i Silasy Paoly a tadiodio fa tany anaty fonja mbola i Paoly nierin'ny Paoly sy Silasy fantany fa mba niasa noho ny rehetrarehetra ihany izy a fa zao ny teneny tsy za io alleloia fa mifahasoavan'Andriamanitra zany hoe ny zavatra rehetra ataony de tsy nisy nataony horeharehany fa ny zavatra neritreretiny de zao ary tao anatin'ny fony foana de zao ny zavatra rehetrarehetra eto amin'ny fiainako de zao Andriamanitra ny avian'ireo izy ny miazonandreo izy ny antony zao rehetrarehetra zao ary izy no meko voninahitra mandrakizay alleloia rehefa teneninareo daholo le izy ingaravana malala za tena tetenanareo mandra-piavin'i Jesosy a tsy haiko zany mba voahositra paster zany hoe tena voahositra tena hoe voahositra misy paster manositra anao paster mety afinaritra anay ihany zany nefa tsy maninona koa raha tsy mahita an'izany a tsy maninona koa raha tsy mahita paster anositra anako ho paster tena fiangonana nisy a de lo olona no anjara asako lo olon'ny fiangonana tam'izany fa mbola tsy niteny taminareo angamba hoe atsy hoe lo olona rado ahako fa atsy hoe ranadarado a na mba ralarado fa valy koa raha mba atsonao paster fa za aloha aza mba atsonao hoe rado fotsiny na le rado na elana ohatra zany e satria za mba manaja anao ihany koa mpanompon'Andriamanitra koa nefa na de zany aza alleloia fa za tsy midongo voninahitra zay tokony an'Andriamanitra ary ny zavatra ataoko na kely na betsaka de za mitovy hevitra amin'ny Paoly na ny asa fatratra noho ny hafa na tsy ny asa fatratra noho ny hafa de ny tsotra ihany tsy za fahasoavan'Andriamanitra ny niara-ny asa alleloia ataontsika ao anatin'ny saintsika zany manomboka androany hoe tsy nisy avy amiko reo Andriamanitra fa reo rehetrrehetra hoe de avy aminao alleloia jiavana malala ny zavatra eo aminao alleloia sotra soamevo ny zavatra rehetra eo aminao hatramin'io rano sotroinao io araka ny teny anabavy Maria zao Andriamanitra ny antony io Andriamanitra ny antom-pisindro rehetrarehetra zao ary ianao iverina am'ireo matoky tena sy tsy matoky tena manana finoana fa za mba mandeha amin'ny herin'ny tenanao sy mba mandeha amin'ny herin'ny tenanao tsika ireo samy manana zavatra hay daholo hoe misy zavatra na de ray azy eo amin'ny fiainana misy zavatra manavanana anao mino aho fa misy an'izay za zao mba misy zavatra mety manavanana kely ana fa za rehefa anao andreo zavatra zao de mivavaka hoe Andriamanitra o apetrako aminao ty zavatra haiko tsy enjery io reo zavatra zao zavatra haiko tsy enjery reo fa tsy mbola nahita ianao amelona tomobile ka tsy nivavaka tsy hoe tsy haiko io mba misy kely haiko ihany io teo afasivy amby folo taona ka de fa mba nanana an'izany fahazahoan-dalana mampianatra tomobile olona moniteur na auto-école tam'izany de za mahay manao ralia alleloia mafinaritra ahako zany misy kely ay fa sanatria amiko rehefa nivavaka ny amelona ny fiarakodio ka tsy ametraka ny diako amin'Andriamanitra Jesosy a ianao nitatana ny tomobile ty taio a amin'ny asa fataoko misy asa fataoko de manamboatra ordinateur reny ny asako tablette reny de za misy fotoana mampiofana olona rehefa avy nampiofana olona de mampiofana olona koa zao ny zavatra mba nahavariana ana za rehefa hiasa miaro amin'ny toerana ray mivavaka de rehefa misy olona formeko miaraka amiko de manaraka ny zavatra zay ataoko ndao tsika hivavaka aloha de gaga aloha le zandry kely ay vavaka tavolohany avy rehefa manany ihany satria tsy maratsika izy antao ty tsy tena hivavaka tsika vavaka Jesosy a petrako aminao reto ny piesy Jesosy a ho tahinao ane reto iaingy zay Jesosy de alohan'ny hiditra ao amin'ny client koa andeha amboatra ny zavatra io Jesosy ao
petraka aminy de mivarina izy hoe zavatra misy fotoana zavatra kely io ny soloana fa ivavahana satria maninona satria ny zavatra rehetra ny antony rehetrarehetra dia avy amin'Andriamanitra. Misaotra anareo rehetrarehetra hitako daholo ny mesazinareo mahafinaritra. Misaotra Armand Lalao, Anitra Nirina, Angela io, Soameva, misaotra tsika rehetrarehetra. Halleluia. Bert Sava, misaotra anareo makasitraka tahin'Andriamanitra renareo. Halleluia. Fa ny zavatra tiako hatongavana dia zao. Andriamanitra dia niteny tamintsika fa ny zavatra rehetra izay eo aminao ataonao sy ny sisy io dia avy amin'ny daholo. Izy koa mihazona an'io. Izy manome anao izy manome anao tolontsaina, izy manome ny zavatra rehetra. Ary zao ny afarany rehetra zany dia tokony izy nomeny boninahitra mandrakizay. Hoy ny tena Andriamanitra amin'ny Isaia 7:20. Zao olona nyforony koa zao izy no anambara ny fiderana. Ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Fa ny tena zava-dehibe indrindra eo amin'Andriamanitra dia zao ianao amin'ny voninahitra azy. Reo ataony milamina reo. Ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao reo ataon'Andriamanitra milamina reo. Fa ny anjaranao dia zao mameza voninahitra, averenao anazy ny voninahitra dia zao. Foroniny ianao nampahomby aziny ianao karakarainy ianao ianao ty mbola eto ty karakarainy ianao tsy afaka ny andainga mihitsy ke tsy nisy ninona ataon'Andriamanitra tamintsika. Halleluia. Naza atao dada zany halleluia. De izy nometsika voninahitra. Averisika ho azy ny zavatra rehetra satria tsy ohatry zao tsika raha tsisy. Ary tsika hiteny takan'ny Paoly androany tsy za avy fahasoavan'Andriamanitra izay eto amiko. Jereo ny zavatra manodidina anao, jereo ny fiainanao amin'izao. Za hiteny aminao androany fa io fiainanao io tsy io ny fiafaran'ny fiainanao. Ny fiainanao io dia ho fiainana mahafinaritra, mbola hitohy hiakatra ambony. Ary raha ohatra ka hainao no miteny isaky ny dingana kely ataonao hoe tsy za io fa Andriamanitra. Raha pitsy hoe zavatra afinaritra be sy eo amin'ny fiainanao dia zao tenenina tsy za io fa Andriamanitra. Halleluia. Fa rehefa hainao zany ny teny Paoly, za tena tsy toky, tsy mendrika akory ny atao apôstôly hozy Andriamanitra. Ataoko lohany amin'ny apôstôly ianao mihitsy ny havita an'ilay tena izy. Dia i Paoly nanoratra ny epistily betsaka indrindra atao amin'ny testamenta vaovao. Ka dia maherezy ianao ho tahin'Andriamanitra ny isika rehetrarehetra. Mahaiza mankasitraka an'Andriamanitra dia ataontsika ty amaranantsika an'izany rehetrarehetra zany hoe Jesosy ny fahasoavanao no natoy zao tsy za fa ny fahasoavanao dia misaotra antsika naharitra ny hatramin'ny farany halleluia. Amen. Let's get it still in the Andriamanitra amin'ny voninahitra azy. Halleluia. Ni androko sisa izao sy izay arako aminao dia mbola famindrampona. Sotra Jesosy. Halleluia. Fara izao no toy izao dia tsisy aviamiko fa avy aminao zao lay tsirotsirona lay tao atavaky ny liona efa natsangana hozarata. Sotra Jesosy. Halleluia. Tsisy avy aminao reo fa avy amin'Andriamanitra daholo reo. Ilaiko ny fahasoavanao dia mbola ny famindramponao
sotra andriamanitra namotsona anao andriamanitra tamin'le zavatra nataonao io halleloia tsy ohatr' izao ianao raha tsy andriamanitra halleloia tsisy azo arina aminao hoe sotra tompo amena jesosy halleloia amena jesosy tsika anoatra zao le avana malala dia tsisy avy amintsika nefa etsika fa mivoaka atsanganao halleloia amena jesosy halleloia tadidinao foana manomboka androany ny tenin'ny Paoly ry havana inona motsika miohatra amin'ny Paoly fa izy nahay ny haiko fa tsy izy fa fahasoavan'Andriamanitra halleloia halleloia sotra jesosy halleluia endravana malala ny ataontsika izany iry zany tena hoe ataontsika ao anatin'ny vavantsika izany iry zany ataontsika toy ny mivavaka izany hoe za jesosy androany tena manaika fa tena tsy heriko natanjako fa fahasoavana avy aminao no afahako mbola toy izao indray halleloia za matoky fa voarainao ny afatra androany ary manomboka androany dia hotsarovatsika foana zany tenin'ny Paoly zany manao hoe Paoly arariavana ohatr' izany mbola samy teny fa tena tsy miarika kory atao hoe apôstôly iraritsika mba mandra-piavin'i Jesosy ho tonga amin'ireo mpanompon'Andriamanitra manandra tena be dia be amin'izao andro farany izao izany tenin'ny Paoly zany dia tsy ho mpanompon'Andriamanitra ho tompona fa mpanompon'Andriamanitra hanompo fa omena ny haja sahaza azy ny mpanompon'Andriamanitra sanatria amintsika ny aniratsira mpanompon'Andriamanitra nefa kosa Andriamanitra ny hampianatra ny mpanompon'Andriamanitra ay anetry tena dia ay teny fa ny zavatra rehetra izay eo amin'ny fiainany ny devoly mitsipatsipaka eo anoloany ny olona entina mbavaka ka sitrana sy entina mbavaka ka tafavoaka fiainana sy noho ny heriny fa fahasoavan'Andriamanitra avy amin'Andriamanitra ary ay amin'ny voninahitra an'Andriamanitra halleloia mba hena ny anisan'ny pastera mpivarotra toroteny ry havana satria ny zoan'ny mpamorona dia an'Andriamanitra halleloia Andriamanitra raha mahay mitoroteny ianao dia zao foana atao Andriamanitra nanome anao an'izany be dia be nge ry havana ny olona mahay mitoroteny nefa momba an'Andriamanitra fa rehefa miala aminy fa nan'Andriamanitra tsy mahay mitoroteny intsony ka ny fitoriteny tsy mba tahaka ny hoe fianarana ny anarana hatramin'izao hoe dokotera ny anaranao dia mahay dokotera foana ianao fa ny toroteny dia ilana ositra ilana fanatrihan'Andriamanitra
ianao zay mpitory tena eto amin'ny fandarana eto dia zao tsy ho amintsika mihitsy zany irehare zany hoe za mahay mitory tena za tena tsisy ohatranahy fa hiteny foantsika hoe Andriamanitra tsy mendrika akory ny atao hoe apôstôly fa fahasoavanao no matoy zao aho isan'andro mameza voninahitra an'Andriamanitra ianao dia misaora azy dia averenao anazy foana ny voninahitra amin'ireo zavatra rehetra izay ataonao fa ho hitanao fa Andriamanitra koa aneho ny voninahiny eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy ivavakantsika amin'izao fotoana izao misaotranao zay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity misaotra Jesosy raha tafavory teto zay androany voapita ny afatra ao Jesosy misaotra satria resy lahatra zay Jesosy malalo fa tena tsinitsininy zay fa noho ny fahasoavanao no natoy zao anay tao andavaky ny lioany zay ny tananao no niaro anay tamin'ireo lioan'ireo tao anatin'ny aretiny zay tananao no niazona ny ainay misaotra Jesosy misaotra Jehovandriamanitra ho fikambanana ane zao fandarana ramoka izao ho fikambanana Andriamanitra amin'ny voninahitra anao tsy aka sy tsy angalatra ny voninahitra zay tokony anao mandrakizay fa amin'ny voninahitra anao amin'izay rehetra atao zao tahinao ny tsirairay avy izay nandre an'izao fandarana izao Andriamanitra raha ifarana izao fandarana izao dia ny zavatra izay nitoriana teto ane ho voarainy izy ireo ioropaka ao anatin'izy ireo dia amoa avy zato eny misaotra Jesosy dia engane tompo ny tsirairay avy aminay dia samy ahita sy atsapa vokatra izao fotoana laninay ny vavahanay izany ho tahinao ny isa tokantrano isam-batan'olona Jesosy dia engane halleloia ho lasa lavitra avokoa zay reto lasa lavitra anay ny fivavahana ary izay dia ilay olona efa tahinao tonga amin'ny ambony indrindra fa mbola ahiteny foana hoe ianao Andriamanitra no natoy izao anay ninona tonga amin'ny fiainanay na zavatra kely na be dia ho fisaorana be dia be foana nataonay ianao ary atsapa foana zay fa ianao foana ny eo ambadika ireny misaotra Jesosy aminy dia vosi satana dia fatra amin'ny ranao tsy afaka hitsaingo fa na dinitera re tamin'izay nafafy teto azy androany ho voninahitry ny anaranao misaotra Jesosy misaotra ny amin'ireo mpanomponao zay tonga teto indray androany ny fampahery teto izay ny odidina teto amin'ny seza fiandriananao tamin'izao fandarana zao misaotra Jesosy fa na dia izao fandarana zao dia mankasitraka anao isan'andro fa tsy misy na dia fitaovana farak'izay kely indrindra ampiasainay eto azy na ny fil anankiray ampiasainay eto tsy nisy avy aminay fa avy aminao misaotra tompo ary ny fanahin'olona vovonjy rehetrarehetra eto dia tsy misy avy aminay fa avy aminao ary ho atolotra anao misaotra Jesosy halleloia amen ivavakantsika amin'izao fotoana izao ivavakantsika ho an'ny firenena dia dao ampandrotsika ny anabavintsika Berta avy any Koeta ivavaka ho an'ny firenena tay tompo anabavy Berta tahiny tombosika rehetra iara ivavaka isika amin'izao fotoana izao Andriamanitra tombo tsara indrindra mbola faly misaotra anao zahay misaotra anao tompo satria tanteraka sy lavorary fangatahanay teo anatrehanao tamin'izao fomba afaka zay nombonanay teto anoloanao izao tsy miafiny aminao tompo Andriamanitra ny fifalinay tamin'ny teny izay nampitondrainareo mpanomponao tena fifaliana ho anay izany satria mampianatra anay tsy rehareha eo amin'ny tenanay zahay Jesosy malala fa tena hanaiky ny fitondranay tsirairay avy aminao izany ary tsy mitapoka aminao koa no mangataka ny amin'izao fotoana izao ny amin'ny firenenay Jesosy malala feno hositra avy aminao hampalalao ny firenenay Jesosy malala ny firehirehena ny amfananana anao Andriamanitra satria tsy mahavita na inona izany firenenay izany raha tsy anao Andriamanitra no mialoha ny amin'ny zavatra rehetra ary tsy misy ny zava-bitany Jesosy malala raha tsy amin'ny alalan'ny fanahy masinao indrindra ny amin'ny fanarahana ny diana Jesosy malala ao ny mbola tsy mahafantatra anao Andriamanitra mangataka aminao zahay ny amin'izao toriteny izay nampitondrana mpanomponao tena hipakany amin'ny firenenay izany tena hatoky anao Andriamanitra tsy hanan'Andriamanin-kafa fa ianao rery ihany Jesosy malala ary atao hifantoka aminao hatahotra anao ary hitandrina ny didinao
ary handray ny tenin'ny fahamarinanao izany firenenay izany. Ary misaotra anao tompo malala ho ny amin'ny fitaovana rehetrarehetra nindesina nanatanteraka izao fandaharana izao. Tsy hainay ny tsy saotra anao noho ny lehibe ny fitiavanao ny aloha ary tena miantefa taminay izany toriteny izany ary hitianay mandrakariva fa ianao Andriamanitra ny tompo sy mpamonjy anay rehetrarehetra. Tombo Jesosy ny hositra avy aminao mba hahalalany ny marina eo anatrehanao. Ary amin'izao fotoana izao dia hirava izahay amin'ny alalan'izao fandaharana izao fa ny fanatrehanao hitoetra eo amin'ny olona mpanaraka izao fandaharana izao. Ary enganeko Jesosy malala ho izay tsy tonga tamin'izao indirekta izao hihaino amin'ny alalan'ny video Jesosy hifantoka aminao ary tena hitombo finoana eo anatrehanao ny vahoaka maneran'izao tontolo izao. Misaotra Jesosy io, misaotra fanahy masitro. Halleluja. Amen. Halleluja. Misaotra an'Andriamanitra tsika atao anatin'izay fandarantsika izay dia eto moa dia misaotra antsika rehetra izay tonga niaraka taminay teto tamin'ity androany ity dia ny teniko aminao dia izao hoe mahazaho mijinjany vokatra izao ianao miotaza ny vokatra izao fotoana laninao eretanao tory isan'andro isan'andro izao fa tsy vera maina izao fotoana laninao izao. Raha mbola tsy tonga any amin'Andriamanitra sao dia eo neto indray tsika rapitso. Halleluja. Dia isaotra antsika n'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Raha mbola tsy tonga Jesosy dia eo neto tsika rapitso alina amin'ny 7 alina indray. Dia rapitso moa tontolo ny andro anao na rehefa avy eo ary dia afaka miaraka aminay fantarantsika eto ny tapitra fa ny fiarahantsika tsy tapitra rehefa miditra ao amin'ny site web ny Aki Radio www.andramakaizao.com www.andramakaizao.com afahanao mihaino ny onjapeo Aki Radio dia afaka mihaino hirahira ianao toriteny isaky ny adiny 3 aza adino manomboka amin'ny 2 maraina tsika dia efa misy toriteny dia amin'ny 4 maraina amin'ny 7 maraina dia amin'ny 10 maraina. Dia rapitso amin'ny 10 maraina verina mandeha zao fandarantsika zao raha tsy mbola naheno tsara ianao teo na ozy ireo mbola te hihaino dia verinao zao rapitso. Dia amin'ny 2 amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 alina misy toriteny foana ihany koa dia mahereza daholo samy tahin'Andriamanitra za matoky fa nahery anao niala teto dia samy tahin'Andriamanitra dia mbola manentana anao foana fa tsika manana groupe atao hoe Gamaliel izay anohanantsika ny sahirana ny Madagasikara dia manao antso avy foana moa raha misy tele-panahy amintsika mba hoe te hiaraka aminay anohana an'izany sahirana izany ampisakafo ny sahirantsika ny anatina EPP ny anatina fianarana ireny misy ankizy tsy misakafo amin'ireny misakafo indray mandeha isan'andro misy tsy misakafo maraina dia hiezaka anohana an'izy ireny dia raha voakasika izany ianao dia afaka mandefa MP amiko ianao raha isy natanandroa tsisy hoe kely tsisy hoe be fa zay rehetra ety amintsika ianao tambatambatritsika dia anasoavantsika ny manodidina. Samy tahin'Andriamanitra rapitsika miona. Halleluja. Amen.